Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray andro dia mba teanao ny sary n'ilay zanankadala izay niverina tany amin'indray ny tia mpanao sary malaza anankiray. Nieritreritra izy aloha izay tokony atao sary n'ilay zanankadala. Toa inona reny bikany e? Manahoana ny fitafiny? Dia napetrany aloha ny pensily hazo sy ny borosy ka lasa izy nitsangatsangana teny an-dalambe mba haka hevitra. Raha mbola nijerijery teny izy dia nahatazana lehilahy anankiray mahia, ratsiratsy bika mitafy voro-damba. Niaraka tamin'izay dia toa nisy feo nanao taminy hoe io no izy. Dia nanantona n'ilay olona mahantra ilay mpanao sary hosodoko ka niarahaba azy. Gaga ilay olona raha nahita ity olo-manakaja miarahaba azy. Dia nilazain'ilay mpanao sary fa mba maniry haka sary azy izy ka ho karamaina ilay olo-mahantra. Faly aoka izany ilay olo-mahantra satria vola be nilazain'ilay mpanao sary omena azy. Rehefa avy ny fanome fotoana izy ireo dia nisaraka. Dia nieritreritra ilay olo-mahantra hoe alaina sary aho kanefa ereto fitafiako toa rovodrovitra sy ratsy ery. Ndeha hindrana fitafiana amin'ny namako aho. Noho ny tonga tany amin'ilay mpanao sary anefa ilay olo-mahantra. Dia indro fa diso fanantenana ilay mpanao sary sady nilaza taminy hoe ry Sakaiza, izay tena mahay ianao anao no tena tiako hoentina eto amiko, fa tsy izao ianao mambombo tena amin'ny haingo izay nindramina izao. Eny, mba toy izany koa isika. Tsy zakantsika ny iseho amin'ny tena toetrantsika. Afempentsika fatratra ny tsiny sy ny kilema mba tsy ho hitan'ny olona manodidina antsika. Izany no atao hoe fiatsaram-belatsia. Tsy toetra amboamboarina tokoa mantsy no tokony isehontsika eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny tena mahay isika atsika tokoa. Fototsotra tsy misy fiatsaram-belatsia no tokony hanatoana antsika an'Andriamanitra. Eny, izany no tadiaviny. Arak'izay voalaza ao ny mpanao salamo manao hoe ny fahotako nambarako taminao ary ny heliko tsy mba nafeniko. Salamo 2:30 ny 5. Kristiana biro sy mpitoro matiana kanefa mody miafina fatao daholo zao rehetra izao. Malova liberena fa tsy izany no ny antsony tomponao. Zireo aniringara tsy tononina fa efa higiagany fiaramonina. Vita vaksiny sotry izao. Malova liberena fa tsy izany no ny antsony tomponao. Andao re dia ho tsy mbakony asamba fiataon'ny fiangonana. Manarato no asainy tompo atao ka dia lasa manjono no ianao. Miverene mibebatsy urani fitiavam-bola fototsy ny ratsane ny tompoanana transe. Lazay ianao avelo ireo fazarana tsy aleo reneny fananarana. Ovay re lakolosany zao ira enonao anio izao. Zao tire no antso farany malaky mirerena zao de zao. Antoko pihira, balsa
sama fiderana sy emervonsy. Topazo mason'ireo zokontsika sasany, reo antitra finoana mahay ny asany, kanefa mampiasa vola mba homaizy ny tampoko tsotra izao. Manova miverena fa tsy zanoko ny antsono tomponao. Mifaninana mizavatsy sy antony, mandrava valan'ondro nombakantony, kanefa raha ny tanjony dia akatrany tena vaovao. Manova fa tsy zany re tsy zanoko ny antsono tomponao. Aza tesitra ianao na mitsafoka raha mihainy izay mahitana. Tsy zahay ny tapitsotra mpananatra fa noteren'ny fanahy. Mba eloze, mba miangare, sy dia arako vohozona re ireto avanao, mba manova azo atao. Lazay ianao avelo reo fazarana, tsy aleo re mihainy fananarana. Ovay re lakolosany zao ira eninao anivizao. Zao tire no antso farany malaky miverena zao de zao. Andao re de ho simbako ny asa mafiatao ny fiangonana. Manarato no asainy tompo atao ka de lasa manjono ianao. Miverere, mibebatsy ho laniko raha ny fitiavam-bola fotsitry ny ratsany, ny tompo ananatra ny se. Lazay ianao avelo reo fazarana, tsy aleo re mihainy fananarana. Ovay re lakolosany zao ira eninao anivizao. Zao tire no antso farany malaky miverena zao de zao. Mazao re izay ny ekena fefa vidiny ranony tompo aneanao. Atolotry ny feo fanantenana ho anao, tsara ho fantatra. Ny fiainako sy ny lalàna. Ny fiainako sy ny lalàna. Fiarabana omba ampiraritsoana tolotra anao manaraka ny fandaharany AWR amin'izao ora izao. Anohy ny tsara ho fantatra mahakasika ny fandovana isika, koa dia manasa anao hankafy ny fiarahana. Mbelo tena tsy mahita mihitsy se zany a. Hoay, ay ve safidy ty e? Andray tena saika tsy fantatro mihitsy ndriko a. Andray kosa Arombelo, very ny anabavy raha izany. Ka tena niova be kosa ndrikoko, fa nga moa ty ndriko lasa marary maso ny to manao solomaso tampoka teo ka. Tsy marary maso zany Arombelo a. Angah kosa moa raha maty vady dia tsy mba etsiketsika amin'sika. Tena niova mihitsy ndriko zany safidy a. Noho ny maty vady indray ndriko ty vao lasa mihetsiketsika be. Jereo ihany ny ankizy Arobavy fa mbola azo lazaina hoe voaingana neny na hafatesany indrainy. Aza dia maika kapahako avy hatrany ny Tenimbelo. Fa ahoana? Angah raha manao ohatr'izao dia midika fa mitady vady ka. Dia tsy mba ionina mihitsy kosa ve zany? Finina indray? Mbola tsy ao anatin'ny programako mihitsy zany ry da. Mbola zavatra hafa mihitsy zao no andrandraiko.
ay tsara zany fa zao e mahaiza mitantana ihany fa sao ho sahirana sady ndriko tsy miasa io mbola tsy fantatra zay fandehan'ireo fananam-badindriko ireo a. Mbola tsy fantatra ahoana? Zaniko fananam-badiko ve tsy ho afa de daviny seho an'iza indray e? Tsy voatery ho andriko ry safidy a. Ara-dalàna zany rimbelo fa aza medaladala. Medaladala ahoany? Ny fananam-badiko rehefa maty izy de azany. Aza be toika aho afa tsisy vady mandova amin'ny fananam-badiny avy tamin'ny ray aman-dreniny zany. Zany e amboariny ny saindriko fa tsy ho andriko mihitsy ny lovam-badindriko. Aza mahasosotra eo rimbelo a? Mivazivazy hoe mbelo sa tena matotra zany e? Fa inona moa ny vazivaziako amin'izany ry bavy a? Ay, fanina tampoka teo aho zany. Andao aloha terolombelo a. Fa ahoana e? Inona koa ary zany? Ka raha tsy ho an'ny vady le lova de ho an'iza zany ka? Fa angaha efa nanaovana programa ny lovan'olona ry bavy a. Ndao atero e. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe iza moa zany natao andovan'ny vady a tamin'ireo fananana izay nolovainy tamin'ny ray aman-dreniny, satria araka ny fanresahana teto tamin'ny lasa de misy lalàna manan-kery a miresaka mahakasika izay. Koa andeha ny mpisolo vava Ravelison mbola tiana no asaitsika anazava mahakasika izany teo amin'ny micro namana Rila. Miarabanao Ramatoa mpisolo vava. Miaraba ny mpiainy radio AWR. Niresaka mahakasika le andininy fahenina amby folo amin'ny lalàna 720 tamin'ny 4 Jolay 720 ianao Ramatoa mpisolo vava. Raha sitraka ao re mba azo averina ho ren'ny mpiaino antsika ve ny voarakitra ao anatin'izany mba ahafahana mahalala ny lalàna misimisy kokoa. Io andiny fahina amby folo amin'ny lalàna 720 tamin'ny 4 Jolay 720 dia miresaka mikasika ny tsy fifandovana eo amin'ny mpivady, satria ilay famaritana ny atao hoe lova dia fananana ny raisin'ny olona iray avy amin'ny ray aman-dreniny, izany hoe fananana tsy niarahan'ireo mpivady niary, fananana izay an'ilay lehilahy zany na an'ilay vehivavy manokana. Ko raha misy ny fahafatesan'ny ray amin'ilay mpivady dia tsy mandova velively ny fananan'ilay vadin'izay maty izy, lovany io maty io avy amin'ny ray aman-dreniny, izany hoe ilay vady tavela zany tsy mandray an'ny lovan'ilay maty. Ya, ka raha izany ny voalazan'ny lalàna dia iza zany no natao andovan'ny fananana nolovain'ny vady tamin'ny ray aman-dreniny? Ilay andiny fahina amby folo izay voalaza teo dia mitoy manao hoe raha tsy misy ny didy miafina na didy miafina amin'ny ampahany, testament na testament partiel izay anomezan'ny tompo-pananana amin'ny fahavelomany ny fananany an'izay olona tendreny, dia toy izao manaraka izao ny laharam-pandovana araka ny voalazan'ny lalàna. Mariako tsara fa tsy anavahany io na lana vavy, tsy misy tombony io amin'ny resaka fizokiana, ka toy izao zany ilay laharam-pandovana. Raha misy ny fahafatesan'ny olona anankiray dia ny zanaka nateraka, zanany naterany zany mandova azy. Io dia tsy manavaka na lahy na vavy raha misy maromaro ilay mpiray tam-po. Manarak'izay, raha tsy manan-janaka intsony ilay olona, ohatra hoe maty zany ilay zanany dia ny zafiny indray no mandova azy. Dia ohatr'izay hatrany hatrany ilay izy tsy hanavahany io raha maromaro ilay zafy, na lahy na vavy na matoa na tsy matoa. Dia raha tsy misy ilay zanaka, tsy misy ilay zafy, dia ahoana raha Ramatoa mpisolo vava? Raha tsy misy ny zanaka, tsy misy ny zafy, dia miditra indray ny ray aman-drenin'ilay maty,
Izany hoe raha efa maty ny renin'ilay namela lova zany dia ndray aman-dreny izay tavela eo no mandova azy raha tsy misy ny zanaka sy ny zafy. Miditra ny larana fahaefatra raha tsy misy ireo telo teo aloha ireo dia ny ray tapo, izany hoe ny anadahana ny rahalahy, rahavavy na anambavy. Ka raha ohatra zany ataontsika hoe misy trano anankiray dia mizara efatra mitovy ilay trano raha ohatra efatra ilay mpiray tapo mandray an'ilay lova. Raha ohatra ka tsy misy izay laharana anankiefatra teo aloha izay dia miditra indray ny zanaky ny iray tapo, izany hoe ny neveu sy ny nièce. Eo amin'ny laharam-pandovana fahaenina raha tsy misy izay 5 voalaza teo aloha izay dia ny iray tapo amin'ny ray aman-dren'ilay maty. Fa 7 dia ny zanaky ny iray tapo amin'ny ray aman-dren'ny maty, izany hoe ny cousin germain sy ny cousine germaine. Izay vao miditra amin'ny laharana fahavalo ny vadin'ilay maty. Any amin'ny laharana fahavalo zany vao vady raha tsy hoe nisy didy miafina dia hono mba tsetsatetsa tsy aritra. Raha efa maty le vady nefa tsy nisy an'ireo olona rehetra ny tanysaina teo ireo dia ho aniza zany le lova tompoko. Raha tsy misy izay rehetra izay dia lasa ny fanjakana ny lova izay navilan'ny maty. Eny ary tompoko, raha toa ka tafiditra ho mpandova ny olona ray dia inona ny dingana tokony ataony ahazahoan'ny lova? Ahoana indray ary ny fidirana amin'ny fandovana na hoe inona avy ireo dingana arahana mba ahazahoana mandray ny lova na mamindra ny lova amin'ny anaranao. Samy mifanarety daholo angamba ianareo rehefa misy ny resaka lova. Mipoitra foana ireto taratasy izay takiana na ilaina ireto. Tsy inona izany fa ny fanamarinana mampandova na koa atao hoe acte de notoriété sy ny tombam-pananana na déclaration de succession. Ny fanamarinana mampandova dia taratasy milaza na manamaritra hoe izavy ireo mpandova maty. Mila vavolombelona izay nafantatra tsara ny maty ny fanaovana io fanamarinana mampandova io. Ireo vavolombelona ireo zany no manamarina na manamafy hoe ireto avy ny mpandova ny maty na hoe tsy misy afa-tsy ity olona ity ihany no mpandova. Dia aiza ny toerana anaovana an'izay taratasy izay? Eny amin'ny firaisana na commune no anaovana an'io taratasy io. Afaka atao any amin'ny notera ihany koa. Ary rehefa tena tsy vita eny anivon'ny firaisana sy notera ilay izy dia atao eny amin'ny fitsarana. Mankasitraka anao indrindra Ramatopo Solovava Ravelson Mboladiana. Antenaina fa efa betsaka sahady ireo tokony ho fantatra mahakasika ny fandovana na succession. Mbola ho toizantsika manaraka izay mbola tokony ho fantatra amin'ity resaka fandovana ity, koa dia ankasitrahana trano ny fanarahanao ny fandaharana. Isaorana indrindra ihany koa ny vahintsika dia ny Mpisolovava Ravelson Mboladiana na mpafantatra ny malagasy mahakasika ny fandovana. Raha misy fanontaniana manitikitika anao na fanampanazavana tianao ho fantatra dia azonao antsoina ny laharana 034 12 866 71 034 12 866 71. Ifaran'eto indray ary ny fiarahantsika Zoanitra Srila no ny farimbona nahatotosany fandaharana tsara ho fantatra dia mametraka amin'ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Hitantsika rehetra ne ilay tompo be fitiavana. Antokobira iraky ny avo Anosy Be Ouest. Inni mandalo avoco,
ny tompona miangavizy mitoreo hoe mifankatiavy anare azade mafifo esorireo lolopo mitalao aminao Kristy mahaizare mifankati ivainy mandalo avoko isikizany any ety zava-ponetsy maso zatotsy mifankati farazao ity za lasakio marinana ratsy mananany Kristy overana overety radio AWR lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao andriamanitra rayo vonjereo vahoaka maro ifamela sy fankaty fa tsy fiatsarambelatsy atsaharony ady mifamono mamaly fady ovonjeo zahay Jesu ty dario remba ifankaty ivainy mandalo avoko isikizany any ety zava-ponetsy maso zatotsy mifankati farazao ity za lasakio marinana ratsy mananany Kristy overana overety mety teny anao hoe mino dia ampizay mentanentana do tsy tany andovalay tany Kanany tsara loatra izany izao komba maniry hoany ka ho faly Jesoa Kristy ahita sy anao miaraty zay lay onjany fanantenana AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana miarabanao ndraiky mpianao jaina tonga soa eto amin'ny radio adventiste maneran-tany mirary sosy fitahinao anao izahay eo ampanarahana izany
nampiripirinetana tao an-trano aho ary nahita gazety roa nivoaka tamin'ny volana septambra 2010 dia gaga fa zao avy ny lohateny teo amin'ny pejy voalohany tamin'ireo gazety ireo. Ambatondrazaka, dadabe efa ho tena amin'ny 70 taona nisipa tamin'ny zaza 12 taona no samboriny fokon'olona. Nala mahitsy, fiara voaroba, lasa ny ordinatera, fankatsary ary tablette. RN7, camion voafitaka, olona iray maty, vola 30 tapitrisa very. Antsirabe, rangahy nanolana adala maty voatsatokantsy. 67 hectares, andian'olona nanafika tranona député, etc. etc. Mety lohateny istonana ny olona hividy gazety reny, nefa zava-misy ihany koa. Marina fa tsy voazao anefa no misy zany zavatra zany faratsin'ny olona zany, fa efa niseho koa araka ny voalazan'ny Baiboly. Alohan'ny anokafana ny ten'Andriamanitra dia manasanao hivavaka izahay. Andriamanitra be fitiavano, raha nokatra ny teninao izahay ary amaky izany, meteza raha io anazava ny sainay ary ampianatra anay izay mahasoa anay hoentinay eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andeha hosokafantsika ny Baiboly ary eo amin'ny boky ny mpaminany kely anankiray atao hoe Amosa. Ao amin'ny bokin'ny Amosa toko 5 ary ny 5:10 no iarahantsika mamaky aloha. Amosa toko 5 5:10. Ankalao ny ratsy ka tiavo ny tsara ary aoreny eo amin'ny mpitsarana ny rariny. Angamba Jehova Andriamanitry ny maro amindra fo amin'ny sisa amin'ny Josefo. Meloha ny andalianantsika izany andininy izany dia andeha ho jerena aloha inona ny zava-misy ka nahatonga ny Amosa iteny hoe ankalao ny ratsy. Eo amin'ny Amosa toko 5 ihany ka ny 10. Halany ombavady izay mananatra ary ataony fahavetavetana izay miteny ny marina. Io andininy io dia milaza fa ny olona niaina tamin'izany vaninandro niainan'ny Amosa izany dia mankahala ny anatra sady tia lainga. 11. Koa noho ny fanitsakitsahanareo ny mahantra sy ny nampandoavanareo vary azy dia mba nanao trano vato voapaika ihany ianareo nefa tsy toetra ho aminy. Namboly tanimboaloboka mahafinaritra ihany ianareo nefa tsy hisotro ny divay avy aminy. Tena mampalahelo tokoa izany fomba fanao izany, manitsakitsaky ny mahantra, mampandoa zavatra tsy tokony aloha, mangalatra ane izany. Toizantsika ihany ny vakiteny Amosa toko 5 ihany 12. Fa fantatro ny helokareo ary fatratra ny fahotanareo, mampahory ny marina sy mandray kolikoly ianareo ary mamadika ny malahelo eo ambaravarana. Eto indray dia resaka fampahoriana. Tahaka ny mamono olona mihitsy ane izany. Tsy ny mitifitra mibasy ny manindro natsy ihany akory ny mamono olona, fa ny fampahoriana dia anisany. Ary ity resaka kolikoly ity dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy. Koa izao no voalaza amin'ny 7:17 Amosa toko 5 ihany. Koa izay manatsaina dia angina amin'izao andro izao, fa andro mampahory izany. Tsy misy intsony ny fanajana ny didin'Andriamanitra, fa ataony olona daholo izay tsy tokony atao rehetra, ny fankalana, ny lainga, ny alatra, ny famonon'olona, ny kolikoly. Izany rehetra izany dia samy fandikana ny didy folon'Andriamanitra. Eo anatrehan'izany faratsiny izany ary dia intelo Amosa no mitaona ny olona hitady ny alaolana. Miverina intelo ny matoateny tadiavo eto amin'ity toko 5 ity. Eo amin'ny 14 aloha Amosa toko 5 14. Fa izao no lazain'i Jehova amin'ny taranak'Israely, tadiavo aho dia ho velona ianareo. Eo amin'Andriamanitra tokoa mantsy ry mpiaino no tena misy ny fiainana. Izao fiainana izao dia manepotra hafaty mihitsy, fa raha te ho velona ianao dia tadiavo Andriamanitra. Eo amin'ny 19, mitadiava an'i Jehova dia ho velona ianareo,
fandrao ilatsaka toy ny afo mandevona amin'ny taranak' Josefa izy ary Betela tsy anana izay fatin'ny afo. Torohevitra mbola mitoetra amin'izao vaninandro izao ny mitady an' Jehova, mitady an'Andriamanitra raha teo velona. Ary eo amin'ny 14 izao ny vaky ny teny, ny tsara no tadiavo fahazany ratsy mba ho velona ianareo ka dia omba anareo aho i Jehova, Andriamanitra ny maro araka izay fanolazainareo. Ny fanaovana ny tsara dia mitondra ny olo eo amin'Andriamanitra, satria tsara Andriamanitra hoy ny mpanao salamo. Salamo 1:25. Fa ianao Jehova Tompo no tsara sady mamela heloka ary be famindrapo amin'izay rehetra miantso anao. Salamo 1:25. Salamo 1:25. Fa tsara Jehova mandrakizay ny famindrapony. Ary Salamo 9:20. Sady tsara ianao ny mpanao ny tsara, ampianaro any didinao. Andriamanitra zany dia tsara, fa sady mamela heloka no be famindrapo ary mpanao ny tsara. Hanika mangataka ny mpanao salamo hoe ampianaro any didinao, satria izany didin'Andriamanitra zany no maneho ny toetrany. Lalatokana no makany amin'ny tsara, dia Andriamanitra izany. Aoka tsy ho diso lalana ianao. Iverinao amin'ny Amosa isika, Amosa 5:15 indray. Izao ny voalaza, aza mitady amin'ny Betela na makany Gilgala, ary aza mandroso ho any Bersheba na ho babo tokoa Gilgala, ary Betela dia ho tonga tsinotsinona. Nahoana tsy ho avela andeha amin'ireny tanàna ireny intsony ny olona? Satria efa lasa toerana fanompo-tsapo daholo izy ireny, efa tsy misy antenaina intsony ity. Efa fotoana fiandrandrana sy fanantenana lanitra vaovao sy tany vaovao izao. Fa ny fitaka mahazo ny olona dia ity, lasa zahadratsy ny olona. Ohatra fotsiny, tamin'ny vao nivoaka ny lamaody ny pataloha manara-tena, mifinjifinjy, dia toa ohatry ny hafahafa ny mahita olona manao ireny, satria ohatry ny hoe miboridana fijery azy. Kanefa rehefa zatra ny maso, dia tsy mampaninina akory, satria ny olona rehetra nge manao andreny daholo. Izay le hoe zahadratsy. Ka hoy ny favaka Jesosy manao hoe, izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. Jaona 7:15. Ary ho ihany Jaona ao amin'ny Jaona 7:12. Any amin'ny epistily nosoratan'i Jaona indray ity, Jaona 7:12. Ry malala, aza ny ratsy no alaitahaka fa ny tsara. Izay manao ny tsara no avy amin'Andriamanitra, fa izay manao ny ratsy tsy mba nahita an'Andriamanitra. Ny faniriko ho ahy sy ho anao ry mpianao jaina, dia ho voaharo amin'ny ratsy ianao, voaharo amin'ny ratsy isika, ary katsaka mandrakariva ny tsara, dia ilay Andriamanitra be famindrampo. Ary tsy ho anisan'ireo izay zahadratsy na zatra loatra mahita an'ireny lohateny amin'ny gazety ireny ka tsy taitra tsony, fa ho anisan'ireo miambina mandrakariva ka tsy tafalatsaka amin'izany toerana izany. Mbola hiara-mivavaka isika. Misaotranao izay rahabe fitiavano, fa tsara tokoa ianao ary mitsinjo izay mahasoa anay. Ary ovy amin'ny ratsy izahay, tsy ho voafitaka na koa anaraka ny rehaka izao fiainana izao. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Tarika ny ambasadora. Down
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube awr mlg. Ilay feony fanantenana. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. Misaotranao manaiky ny ampandrosoanay ato tokantrano ato. Misaotranao manaiky ny hanome fotoana fohy mba ahafahantsika miresadresaka izay ahasoa ny fiaina tokantrano. Miaraka aminao eto ny namanao Elion Andria Mitanjo. Naizanaiza tany alehanao amin'izao fotoana izao, na eny ambony fiarakodia eny, na eny an-dalana, na any amin'ny birao, na eny an-tsena, na any am-pitsangatsanganana, na any an-tokantrano, dia miverimberina amin'ny vavany ray aman-dreny maro ny hoe sarotra ny manabe amin'izao fotoana izao, sarotra mitaizany ankizy, ary tsy vitsy aza nefa manipy gao ny fiteny amin'izao fotoana izao, miravoravo tanana, miteny hoe aleo manana azy maditra velone toy izay manana azy maty. Izany hoe eretany eny fotsiny izany ny ditrany satria zanaka izy. Indrisy mampalahelo izany toe-javatra izany, tsy mahazo miravoravo tanana isika. Ho anao izay mila horeraka ary matetika mitomany nefa mbola mitolona trany, dia hoy ny teny voasoratra ho anao ao amin'ny Salamo 4:115. Salamo 4:115. Mandeha mitomany mitondra ny voafafiny izy, fa iverina mitondra ny amboarany amin'ny fiobiana kosa. Betsaka ireo izay fa nandrotsaka ranomaso nandritra ny volana maro amantonany aza, vokatry ny ditra ny zanany, mba notezaina tamin'ny fivavahana ihany, mba nandaniana mondrokely, nandaniana vola be tamin'ny fanabiazana, natao izay rehetra azo natao, satria nanantena fa hanana zanaka feno fahendrena, hanana ho avy mamirapiratra, indrisy fa naditra.
efa betsaka ny fijoroana vavolombelona zay efa nizaraina teto kasika n'ireo ray aman-dreny zay nandalo zany fanandramana mampalaelo zany kanefa nahita fombiazana taty aoriana. Inona reny tsy ambaratelony? Ny vavaka mety nanao zay rehetra azonao natao tokoa ianao tamin'ny alalan'ny fitondrana mibavaka, ny fametrahana mibavaka, ny fanatanterahana, ny fitompivavahana maraintsy ariva ao atokantrano ao, ny fitaomana ny zanakao makany am-piangonana, ny fanazarana azy tamin'izay zavatra iverinao tsara rehetra. Indro fa rehefa tonga teo amin'ny 15 taonany, 17 taonany, 20 taonany dia nitranga avokoa zao karazana ditra rehetra zao zay tsy nambolena no miroborobo ny mpambolo zay. Nasiana zezika tsy hita raha tsy ela be vao mipotra fa ny aidratsy no mameno ny saha, ny aidratsy zay tsy nambolena toe zavatra pitranga eto amin'ity tany ity zany tsy tokony ho kivy sika. Miava ny toeram-pambolena, manala ny aidratsy dia manampy zezika ireo izay nambolena manondraka izany, karakara izany fa isy vokany foana indray andro any. Ampitomboy avy roeny ny ezaka ataonao. Ampitomboy avy roeny ny ezaka ataonao. Aza miasa irery mangatahany fanampin'ny tompo. Lay fahavalon'ny tsara rehetra Satana dia manao zay rehetra azony atao amin'ny tanora. Indrindra fa manomboka eo amin'ny 17 taonany eo hatrany amin'ny 15 taonany. Eo mantsy ny tanora dia manana fiovana zay tsy napoiziny ray aman-dreny talohan'ny zay taona izay. Manomboka eo ny fitiavana namana ho an'ny zazavavy sy ny zazalahy dia talohan'ny 14 taonany izy dia misamy zazalahy niaraka, misamy zazavavy niaraka. Fa manomboka eo dia fa mierikeriky amin'ny zazavavy ny zazalahy, mierikeriky amin'ny zazalahy ny zazavavy. Ary ankoatran'izay dia eo koa ny fitiavana tia andrakandrana, tia ijery tontolo vaovao zay mbola tsy niaina ny hatramin'izay. Ary raha malala nefa ny hery miasa mangina zay fanresantsika teto Mandrakariva, hery miasa mangina ho amin'ny ratsy manodidina azy, na avy amin'ny namany na avy amin'ny ainao manjery, dia mazava loatra fa toe-javatra ratsy Mandrakariva no ateraka izany. Tonga ny tomany, tonga ny tsy napoizina samihafa ho an'ny ray aman-dreny. Tsy mahazo miasa irery ianao, tsy maintsy miara-miasa amin'ny tompo ianao. Antsoy Jesosy, antsoy izy. Misy renim-pianakaviana anankiray izay ny zanany ihany moa no hijoro vavolombelona. Niady mafy tamin'ny fanabeazana ny zanany tamin'ny ara-pivavahana hatramin'ny fahakeliny. Nanao izay fomba rehetra ahafahan'izany zaza zany nanovo ny fahalalana tsara rehetra. Kinanjo rehefa tonga tamin'io sokajy taona io, indro fa nibirioka, nitao amin'ny naman-dratsy, nitao amin'ireo hery miasa mangina avy amin'ny hainao manjery. Ny vavaka ilay renim-pianakaviana tsy nijanona ny vavaka dia niasa tamin'ny fomba mahery, tamin'ny fomba manokan'Andriamanitra, niverina tamin'ny fotoana tsy nampoizina ary nanolo tena tanteraka ao an'Andriamanitra ilay zanany. Ary tsy vitan'izay fa tonga mpitondra fivavahana mihitsy aza. Misy teny fampanantenana mazava ao anatin'ny tenin'Andriamanitra: mangatà dia omena ianao. Tsy mandangy Andriamanitra, tsy mamitaka mihitsy izy. Tsapako teo amin'ny fiainako izany, ary ho tsapanao koa raha andramanao. Ho anao izay nanao ny noheverinao fa azonao atao rehetra, nefa tao mbola maditra ny zaza, dia hoy ny teny fampahirezana ao amin'ny boky masina ao amin'ny Mpitoroteny 2:1. Mpitoroteny 2:1. Atsipazo eny ambony rano ny haninao, fa ho hitanao ihany izy rehefa ela. Lefaso foana, tanteraho foana ny adidinao, aza kivy ary ataovy ambavaka izany, fa isy vokany foana io rehefa ho ela. Toy izy ny anatranatra madinidiniky, na dia to tsy misy miaino aza, tafiditra foana ireny, na to tsy misy vokany avetrany aza, isy vokany foana ireny indray andro any. Toy izy ny fanehoanao fitiavana aminy, toy izy ny fitsimbinana azy, toy izy ny fihetsika fanao taminy. Ho avy ny andro hitambolena ny reny rehetra reny ao an-tsainy,
ary iverenany eo amin'ny lalana mahitsy indray tahaka n'ilay zanakadala nandao no rainy rehefa nanao zay rehetra azo natao tany izy ny liba tamin'ny faratsiana rehetra niaraka tamin'ny namany tsarovy izy fa rehefa ritra azy eo ampelantananao dia ilozany namanao koa ianao fa ilay ray aman-dreny ireo ihany ny tena tianao tsaroan'ilay zaza ilay zanakadala ilay rainy sy ny fitiavana nasehony rainy azy na dia teo aza ny faniratsirana nataony nitohizany tamin'ny fandaozana ny rainy ndray andro tsaroan'ilay ray sy ny fitiavany dia nanapa-kevitra izy iverina rehefa misy ny tsy fahombiazana eo amin'ny fanabiazana dia sahi manao tombana inona ny nety inona ny tsy nety teo amin'izay zavatra nataoko satria tsy tanteraka ny ianao ray aman-dreny sao ry dia niasa rery ianao tamin'ny herin'ny tenanao sao adininao fa niasa fanabiazana dia tsy maintsy atao miaraka amin'ny pahary raha izay ny tena nitranga miantora eo amin'ny tombo mangata famelan-keloka mitalaho famonjena ho anao aloha fanavaozana ho anao aloha dia toy izy o amin'izay ny asanao anie dia ataovy ambavaka fa ahita fiovana tsy ampoziny eo amin'ny zanakao ianao ampikirizana ampiankinana amin'ilay vato lampy dia Jesosy ampivavahana isan'andro ao zanakao ndraindray toe-javatra sarotra izay avelan'Andriamanitra andalo eo anoloantsika indrindra fa mifanabiazana ny zaza dia karazana lakilosy izay manaitra antsika mba ampitodika antsika amin'Andriamanitra ihany koa mba ahatonga antsika hiantehitra manontolo aminy atsipazo ny mofonao eny ambony rano na dia toa mikoriana fotsiny misosa miaraka amin'ny rano azy zany tsy mandaitra ambole foana ny fanantenana efa nivavaka ianao Andriamanitra tsy mandaingany no nitondranao zany vavaka izany manampy ianao izy misy zava-mahagaga tsen'Andriamanitra fa tadidio ny tantarany Saoly mpanenjika ny kristianina lasa mpitoro mafana fo taty aoriana tadidio Petera ilay namadika ny Kristy lasa martiora ho an'i Kristy ohatra navela daholo reny ho famelombelomana ao anatinao ny finoana fa raha mbola velona koa ny olona anankiray dia mbola misy antenainany aminy ray aman-dreny eo aza miravoravo tanana mihitsy ny fakiviana ny fiadiana mahomby indrindra ampiasain'ny fahavalo tsy hanananao hery intsony amita ny asa napetraka taminao tolona ny fanabiazana tolona mafy tolona maharitra mandra-pandao zany zaza ny tokantranonao fitaony andraikitrao nefa aza dinoina ny manao zany ambavaka mitoy hatrany tolona mifanentana hery mety hanananao raha miankina amin'Andriamanitra ianao dia ahita fombiazana hoy ny teny izay atolotra anao eto ampamarana nao Korinthiana 2:17 Korinthiana 2:17 tsy misy fankapanahy mahazo anareo afa-tsy izay zaka ny olombelona nefa mahatoky Andriamanitra tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo fa momba ny fankapanahy dia asiany lalana ahafanareo koa mba hazakanareo zany hery ho anao zany mahere zary rirainay mahery izay mpamindrafo piaino ireo vavakay ianao mahalala izay mahaso efa tsapanay atrizay isaorananao reo fitahindehibe natolotrao ny zanakao tsy lalodalovany anao fa mandre reo antsoantso sy reo talao AWR
feon'ny fanantenana. Panamelani elukakyu yanao tsy nanisy reny uta nomenao anaikyu Jesosy zanakao nanafaka nando nitrosa hafalina tsy ombitratra toko no indro isaurananao ireo lasa ratsy tsy tiako ifo de indro efa rofafanao fiderananye hoanao tompo mandrakizay fitahindeibe ka irano asandratrahy hoanitrahankasitrahananye antseza fiandriananao tsy laludalovany anao fa mandre baraiso izao irizao fideranane wanao wanao fitahindeibe kair noasandratsai wanao huanitranga kasitrahananye anseza fiandriananao tsy laludaluvananao famande barasure zao irizao tompo heluni vabaka barasu kankasitra AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Faneteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Andeo faranantsika ny fianarana nataontsika izay nitondra ny lohateny hoe maty tahaka ny vo. Miaraba sady manasanao aharitra hatramin'ny farany ka leba andretsikivy mpiara-mianatra aminao. Andeha aloha iarahantsika mamirina indray ny andinina natao tsenjiry tamin'izao fianarana izao dia ny Jaona 12:20 Jaona 12:20 lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy ratsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy fa raha maty kosa izy dia avokatra be. Ny anarantsika tamin'izao lesona izao fa rehefa maty ny amin'ireo faniriana sy ambopo ao anaty sikisika vao mety hilefitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy afaka ny ovelona ao an'Andriamanitra sika raha tsy tonga fanatitra sy iaino mandrakariva ny feony eo amin'ny fiainantsika. Ilatsika ny mahafantatra ny loza teraka ny fiantirana amin'ny tena sy amin'ireo mpisolo an'Andriamanitra sy ny teniny ary ny heriny amba hahatonga antsika ampilefitra marina ny sitrapontsika ho eo amin'ny sitrapon'ny raintsika ny an-danitra. Koa satria ny fileferana amin'ny sitrapon'Andriamanitra no ivon'ny fiainana manahaka ny an'i Kristy dia azon'Andriamanitra taony mamela antsika handalo amin'ny memin'ireo fitsapana mahamay mba hampianarana antsika hiantehitra aminy. Izao ny tenin'ilay mpanoratra kristianina Ellen White
momba ny fitezany eliny zanany ao amin'ny boky mitondra lohateny hoe child guidance takila fa 770 hoy izy aseho ampahantsorana eo anatrehan'ireo ray sy reny rehetra ny tsirambina nataony ely vokatry ny fitiavany tsy voamasina sy ny tsy fahavononany anatanteraka andraikitra satria tsy mahafinaritra zany dia nijinja ny vokatry ny faratsiana tao amin'ireo zanany maditra izy samy meloka teo anatrehan'Andriamanitra na ilay iray namela ny faratsiana anjaka na ny zanaka izay nanatanteraka izany ary tsy nisy sorona na fanatitra azy ny tompony ekena ho an'ny fandikan-dalàna izy ireo. Atỳ am-pamaranana dia andeha mafisitsika ireto hevitra manaraka ireto. Ny anarantsika ny fanetretena tsy manam-paharoa nasehon'i Jesosy ao amin'ny Filipianina 4:15-19. Na dia azo antoka aza fa tsy ho vitantsika ny anao tahaka izay nataon'i Jesosy, dia efa nomenantsika kosa ny foto-kevitra arahana ary tsy tokony ho adinoantsika naoviana izany. Tsy ho tratrantsika ny ohatra navelan'i Jesosy, nefa kosa azontsika atao ny mizotra eo amin'ny lalany. Ho an'ny olona maro dia mety ampiororo tokoa ny hoe milefitra tanteraka amin'izay asain'Andriamanitra tao, kanefa tsy mahalala izay tranga avy eo. Aoka isika tsy hanahany amin'ny ho avy, satria tsy hampanao zavatra ampidi-dozantsika amin'ny fanaovana ny asany ny raintsika ny an-danitra be fitiavana. Toetra ampianaran'Andriamanitra ny olombelona mihitsy ny faharetana amin'ny fiandrasana azy. Mifanohitra amin'ny toetra antsika izany, satria amin'ny ankapobeny dia tsy manam-paharetana isika. Izao no afatr'Andriamanitra ao antsika amin'ny alalan'ny mpaminany Hosea. Hosea 4:7. Hosea 4:7. Koa miverena amin'Andriamanitra ao ianao, tandremo ny famondram-po sy ny rariny, ary miandrasa n'Andriamanitra ao mandrakariva. Ko raha tsy hiandry an'Andriamanitra sika ry mpiara-mianatra namana, dia hiantehitra sy hitoky amin'iza, andesika hivavaka. Rainay izay any an-danitro, ampilefero sy ampihetreo ao aminao izahay, ary ampio tsy hantehitra na amin'iza na amin'iza, afa-tsy aminao rery ihany. Omeo toetra maharitra izay eo ampiandrasana ny famonjenao amin'ny iverenan'i Jesosy tsy ho ela. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Misaotra noho ny faharetanao tamin'ny fiarahantsika nianatra. Raha sitrapony tompo dia mbola ho tafahoana indray isika amin'ny fotoana manaraka. Mametraka ny mandrapitafaka lebandretsikivy mpiara-mianatra aminao. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.